Matadita mety misy tsy matadito fa tamin'ny taona 14 lalatsina Rakotombazafy dia efa nametraka zany fisina mpiara-miasa amin'ny sehatra raisam-pirenena izay manodina ny fako sy mamadika izany ho angovo zany azo ampiasaina indray ao anatin'ny programan'ny lalatsina mihitsy izay fanodinana ny fako izay ary za dia manao fanambo hoe ao anatin'ny roa volana izay atafakarany eo amin'ny toerana mahabe ny tanàna farafahaelany dia madio aloha ny tanàna tena madio zany madio mateonina satria ny zavatra rahantsika mahita zao dia be loatra ny fako maloto le tanàna maimbo sy ny sisa atao karazana défi zay miaraka amin'ny mpiara-miasa izay efa fantatra partenaire izay efa fantatra tsy hoe vao zao efa fantatra efa tamin'izany fotoana efa 5 taona lasa izay nefa nisy ny fifanatoana lalatsina tamin'ireo partenaire ireo tany ivelany nandeha tamin'ny anao manjery moa zany tamin'izany dia izay no amafisina zany ao anatin'ny programme nasa lalatina mikasika ny fako izy traitement des ordures zany ahodina dia avadika ao angovo tahaka ny fahitany misehatra ivelany misy programme ray manontolo mihitsy mba hanentanana ny olona ihany koa anaja sotiany izay fahadiovana izay indrindra mikasika an'izay hoe atao ahoana ny fako zany fa rehefa tonga moa fotoana dia apetraka tsara izay ho an'ny tombontsoany rehetra ny afatra apetraka fotsiny tsy teny mihitsy hoe mifidianana ny lalatsina tsy teny an'izay fa ny afatra apetraka anareo dia hoe mandehana mifidy amin'ny faraika amin'ny 3 ny volana jolay satria zava-dehibe io ny antony zava-dehibe azy ty manko fifidianana akaiky atsika vahoaka ty zany be ny tanàna zany tsy ohatran'ny filohan'ny repoblika zany hoe any amin'ny fotoana fampelezan-kevitra izy manantona anareo dia any tsy ohatran'ny solombavam-bahoaka koa io fa le be ny tanàna olona akaiky anareo olona ohatran'izao azonareo atao any lalatina zao hoe io lalatina fa hitanay amin'ny fotoana rehetra olona tsy angatahana audience olona manokatra varavarana foana zay zany be ny tanàna zany amiko zany hoe tsy andrava ny fifandraisantsika mihitsy sy ny mampifanakaiky atsika efa hatramin'izay izany toerana mahabe ny tanàna izany raha zany tonga eo zay nataoko aza di safidy akory amin'io fa raiky amin'ny 3 ny volana jolay io fa jereo zay olona hitanareo hoe tsy hamitaka satria efa ampiko le hoe voafitaka foantsika tao anatin'ny vanim-potoana lava efa hainaleo loatra misaina ny lalatsiny tsy horesako anareo ntsony hoe ohatran'izao sy ohatran'izao fa zay rehetrarehetra netiko taminareo nandretran'izay taona marina rahantsika satria very fampienonjapeo ianareo matona hien'ny fiantsonany fampianarana ny zanatsika dia napiditra ny zanakareo ihany koa nametraka n'izay fitokisany zay fitokisany nanananareo tamiko tany aloha zay mbola iriko ihany koa anananareo amiko amin'ny fotoana rehetra manaraka aza manafa za lalatina tsy miova ary tsy iova mihitsy ary tsy hamitaka anareo amin'izay fotoana rehetra zay ihany ny teniko fa tsy hanao fampelezan-kevitra hoe mifidianana lalatsiny fa nareo malala ny safidy